Ny mety ho toetry ny andro any an-dranomasina ny talata 5 martsa 2020 amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny alarobia 9 martsa 2020 amin'ny 9 ora maraina. Morontsiraka Atsinanana, Cap d'Ombre hatrany Capesta. Anoram-baratra, ho avy atsimo ny rivotra amin'ny ankapobeny Kaosivy hatramin'ny 20 km isan'ora. Adiny Mpanonja na Anonjabeny ranomasina, hahavon'ny onja ho latsaky ny 3 metatra. Capesta hatrany Mahanoro, anorana amin'ny tsitokotoko. Ho avy atsimo na atsimo Atsinanana ny rivotra Kaosivy hatramin'ny 9 km isan'ora. Hahatratra 20 km isan'ora indraindray. Anonjabeny ranomasina, hahavon'ny onja 3 hatramin'ny 3 metatra. Mahanoro hatrany Taolagnaro, anorana tandrifin-drahona vitsy. Ho avy atsimo na atsimo Atsinanana ny rivotra ny avaratry farafangana Kaosivy hatramin'ny 20 km isan'ora. Ho avy Atsinanana na avaratra Atsinanana kosa ny any Ankapa, Kaosivy hatramin'ny 20 km isan'ora. Hahatratra 20 hatramin'ny 30 km isan'ora manakaiky ny Taolagnaro. Anonjabeny ranomasina, hahavon'ny onja 3 hatramin'ny 2 metatra. Isy alon-drano madinika avy Atsinanana. Taolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie, andrahoana amin'ny tsitokotoko na ibalika ny masoandro. Ho avy Atsinanana somary avaratra Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 70 km isan'ora. Anonjabeny ranomasina, hahavon'ny onja 3 hatramin'ny 2 metatra. Ho amin'ny morontsiraka andrefana, Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, andrahoana vitsy na ibalika ny masoandro. Ho avy Atsinanana na atsimo Atsinanana ny rivotra Kaosivy hatramin'ny 20 km isan'ora. Adiny Mpanonja na Anonjabeny ranomasina, hahavon'ny onja manodidina 3 metatra. Hahatratra 5 metatra ny tendrony atsimo. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, izy tandrifin-drahona vitsy. Iovaova ny fitsokon'ny rivotra Kaosivy kilometatra isan'ora. Hontonina adiny Mpanonja ny ranomasina, hahavon'ny onja latsaky ny 8,7 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava, anorana tandrifin-drahona amin'ny tsitokotoko mety ara ikotroka indraindray. Iovaova ny fitsokon'ny rivotra Kaosivy hatramin'ny 9 km isan'ora. Hontonina ny ranomasina, hahavon'ny onja latsaky ny 8,5 metatra. Anonjabe manodidina 2,5 metatra natoram-baratra. Analalava hatrany Cap d'Ombre, anorana tandrifin-drahona amin'ny tsitokotoko mety ara ikotroka. Ho avy avaratra na avaratra andrefana ny rivotra Kaosivy hatramin'ny 9 km isan'ora. Hontonina adiny Mpanonja ny ranomasina, hahavon'ny onja latsaky ny 2 metatra.